Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana bamalala no amin'izao fotoana izao dia hitanao eto afaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana ramoka izao dia ny aky radio ny aky média dia ny mpikambana tanatiny afaka fiambenana indrindra moa ny zareo ato amin'ny groupe izay maharesy izay mahafinaritra be mifandray tanana aminay mivady amin'izao fandarana izao. Miarabantsika rehetrarehetra izay tonga eto androany izay tratrantsika eto androany fa dia ny fiadantompana eo amin'ny tsirairay avy ary matoka fa sy fotoana izay rahanao aminay eto amin'ity androany ity fa tena hoe fotoana ahafahanao manana fifandraisana amin'Andriamanitra ahafahantsika manovo hery ka raha alohan'ny atorontsika dia tena hoe amin'ny mahavavaka fiambenana azy dia tena hisy ampitombony fiambenana eo amintsika izao fandarana izao fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Kivikivy tonga eto tsy zany ny tokony ivoahanao eto androany fa ny ivoahanao eto androany dia tena hoe anatin'izany tena hoe matanjaka tsara ianao mahery tsara ianao Alléluia. Dia miarabantsika rehetrarehetra izay mety efa tafiditra ranabavy Rodina hitako teo voalohany ranabavy Aina ranabavy Erika maromaro nefa vonto Andonina Suzaila zao hitako aty ambanimbany eo Emela Ovly Angela Maeva tsika rehetrarehetra tahintompotsika menakavy dia tonga soa avokoa hiarakitsika eo amin'ny adiny raisany latsaka eo dia mampaheritsika amin'izany hiainoheritsika hianotoritentsika ny famelabelaranatsika hivavaka amin'ny firenentsika hivavaka ihany koa tsika ny hivavaka amin'ny fanomboana androany ranabavitsika Cotré avy aty Frantsa dia ny hivavaka ho an'ny firenena dia ranabavitsika Erika dia ny tenany ranabavy Rodina nitondra tenin'Andriamanitra za kosa moa ny amelabelatra eto androany ka dia tahin Jesosy tsika rehetra rasoana tenanao Angela rasoanirina Razay Arso rasolo Armalala Yama Tojo Malizilda tahin Jesosy ianareo rehetrarehetra Terira Albenja tonga soa dia andao alohantsika milona zatritra andao alohantsika hivavaka ho an'izao fandarana izao atao pesika mpiatanan'Andriamanitra izao fotoana izao. Tahin tompo ary anabavy Cotré aminao ny fitenenana. Alléluia. Mbola iaraha hivavaka sy ry Andriamanitra tsara indrindra an-danitra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao latokana ianao no Andriamanitra ambony rehetra ianao no Andriamanitra mahery Andriamanitra magaga mpanjaka Andriamanitra manjay ianao mbola velom-pisaorana eto anatrehanao zahay ray io satria ny tantananao sy vimbinanao zahay Jesosy tamin'ny tontolo andro nomenao hery tanjaka fahasalamana feo zahay tompo ka tratrin'izao harivariva alina zao zay fotoana Jesosy Kristy anarahana ny fotoam-bavaka eto amin'ny tambazotra akira do afaka fiambenana tombo tsara indrindra an-danitro ianao Andriamanitra tsara ianao no Andriamanitra ny tantananay Andriamanitra miaro anay tamin'ny tontolo andro ka tratrin'izao alina zao aveo rena sy ankalazaina eo omena voninahitra anao fa tena tsara ianao Jesosy ary amin'izao fotoana izao tompo mifona sy mibeboka olona tsirairay manatrika zao fotoana zao tompo raha misy ny tsy marina nataonay teo anatrehanao ifonanay sy valozanay teo anatrehanao zany Jesosy mamindrafo aminay tsirairay mamelany helokay tompo satria Jesosy mitafy no fa mandraza Jesosy fa tsy olona marina zahay fa meloka mandraka aveo anatrehanao ka dia mangataka ny famindrampo sasaminy alandranao mba fotsy mantsipika angatsika zahay tono ra-panala ko mametrika zao fotoana zao zahay Jesosy eo ampela tananao tompo mba ho fotoana Jesosy tsy veromena zao fotoana zay fotoam-baka zay hentiny amin'izao ala zao mba ho fotoana Jesosy Kristy hanovozanay hery hanovozanay sakafom-panahy ary dia hanovozanay hery ny fanahy masina hirotsaka ao am-ponay hifatoka ao am-ponay ary zay rehetra hifandimbety Jesosy hitondra ny teninao fananarana fanitsina afaka ny firenena Jesosy zany dia hoisy tokoa ny fanatrehanao ary fanahy masina zany no angatako hampiteny zay hifandimbeto zany satria Jesosy Kristy malalo zay rehetra taony amin'ny fotoam-bavaka zao dia tena hentinay amin'ny anara masina zany manatrefa zao fotoana anao Jesosy hoisy ho latsaka antany zany Jesosy zay teny fananaranay fa tena ho sakafo rotsaka ao am-ponay ary hananitra zahay mba hoentinay tompo malalo hakivaky ny androm-piainanay zay sisa zay iananay zany Jesosy fanahy maso
masonao osorony lena ny mpanomponao zay tondra ny teny eto ary dia sokafo ny vavana tendreo ny lelany hanambara hafatra izy Jesosy ary nizaniza zay tsanganeto dia fanahy masina mpite azy Jesosy Kristy malalo ianao l'Andriamanitra vela ianao Andriamanitra reharehanay ianao n'Andriamanitra itokinay ko mameky izao fotoana zay eo ambany elatrao ambany masonao zay Jesosy ianao nisoranay misaotra Andriamanitra misaotra fahamaso aminaran'i Jesosy aleluia amen. Aleluia. Sotratsika sotra nabavintsika kotretsika tao anatin'izay vavaka fanombohan'izay eny ravana malala tena marina fa mitapatapaka io moa dia tena hoe miankina amin'izy eo sisa satria misy fotoana izy mety be tsy tapatapaka dia misy fotoana indray izy tapatapaka dia tena tsy hita izay atao fa dia miandro aloha tsika mandrapahatonga anazy tsy tapatapaka fa dia hoantsika ny alemem-panahiny eo aloha zay aloha ny zava-misy dia lanatsiny amintsika raha tapatapaka any ambadibadika any dia lanatsiny be dia be amintsika rehetrarehetra. Izaho mbola tsy voarabako teo Maman Valtina, Zina, Théoda, Marijo mbola tsy voarabako teo. Sika rehetrarehetra zay any ambony mety mbola tsy voateniko teo tonga soa Saondra Lazare, Zasika Patitsy, tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Andao aloha tsika Henuire, aloha tsika Henuire dia aorina ny tirity tsika anaty tirity zany anao maka baiboly maka stylo ihany koa fa mety mba hinote ianao tahiny tompo any Bavy Cotre na Ira Keron izy moa no nivavaka fanombohana teo Angela io dia anatin'ity ianao irity maka baiboly ianao dia maka stylo ianao fa mety hinote ianao dia entoriteny entina Bavy Rodinitsika aorina ny tirity anao tsika rehetra arité manao hoe Jesosy tena tsisy atakaloka anao aleluia hitako ny mamirapiratra hitako ny tsara hitako ny ratsy fa tena marina tsisy ohatranao dia tsika arité hoe tonga eto androany Jesosy raha misy olona tonga eto izy androany dia teneny hoe tsy arena nomeko anao androany tsy volamena tsy vatosoa fa ny tenako mihitsy atotrano dia ataontsika tirity ira fanoloran-tena be mihitsy izy ity dia andao ataontsika Yasina Ranay Varson tahiny tompo ataontsika tirity Bertsava Tahiry Mario tahiny tompo andeha ataontsika tirity raha fanoloran-tena be mihitsy izy ity dia ataontsika hoe ny tenako mihitsy ny atolotra anao meno finaritra ary isika rehetrarehetra amen. Halleluja. Jesosy mpanafaka.
eto Jesosy ry havana malala manoana zay rehetra efa lavo raha misy lavo eto dia hoariny eo akaiky zay miantso azy mamindra fo mampitraky izay rehetra mitanondrika manasitrana miaretinizy tsy manisa helokizy mendrika metsika voninahitra izy halleluia hitako ny hitana mirapiratra volamena vatosoy ratsio le tomponay Jesosy ry havana miavaka halleluia raha asianao misafidy a tsy salasala akory mbahambatrany hitafiko Jesosy mpanapaka sika rehetra erekeny tsy Jesosy tsy arena ho any mefanao satria tsy manana an'izany a Jesosy tsy vola ihany ko tsy volamena ny tena konie halleluia zany ny fanondroza tena tsara indrindra raha mitady zavatra menan'Andriamanitra ianao androany dia tady dio fa raha omenao vola eran'ny trano izy a nomeny anao ary lalana volamena halleluia fa ny zavatra tena tiany tena irinany aminao io a dia io tenanao io mihitsy ianao io ianao amin'izao io tian'Andriamanitra ianao ary te ombanao izy ary te ara-mandeha aminao izy a dia andaosika andeha miaraka aminy atolory ny tena atolory ny fiainanao a atolory ny fonao a eto zany hoe tsy manana afa-tsy ty vatako ty ange zany ty foko ty ange Jesosy tsy ihany ty ihany ny atao amiko Jesosy tena aminao io mihitsy koa tsisy io ihany koa ny ilaiko halleluia dia maherezy ianao a ho tain'Andriamanitra ny a isika tsirairay avy atotra manokana antsika zany iry zany eno ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika tsy haiko raha mbola tapatapaka nefa somary mba metimety kely ngamba raha fahitako azy dia tonga dia aparotsika ny anavavitsika rodinina hitondra antsika anaty ten'Andriamanitra raiso ny baibolinao a dia eny ten'Andriamanitra tsika dia miverina eto a rehefa avy eo dao ary tompoarana bavarodinina anao ny fitenenana mbola faly miarahabantsika rehetra ny teko ary manonona fiainan'ny tompo amintsika tsirairay avy ary miarahaba amin'ny pasitera mivady izay nokotra ity vavaka fiembenana ity izay feno telo taona tamin'iny sabata iny dia fifaliana ho antsika tsirairay avy satria hitondra am-panahy ho anay tsirairay avy ianareo dia isaorantsika ny tompo dia resiko fahasoavana ho anay ry avoalala hizara ny sitrapon-Andriamanitra antsika androany izao izay resy bebolontsika izay hitantsika ao amin'ny Jakoba toko faharoa resintsika amin'ny andininy
fa efatra ambin'ny folo atsambintsika mindiny fa araiky amby roapolo ka hatramin'ny fahaeniny amby roapolo. Jakoba toko faharoa raisintsika mindiny fa efatra ambin'ny folo dia atsambintsika mindiny fa araiky amby roapolo ka hatramin'ny fahaeniny amby roapolo. Ny soramandry ny fahafoana ny finoana tsy misy asa dia vakintsika minaran'i Jesosy. Ina moa no soa azo ry rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa ny finoana vahavonjy. Andiny fa araiky amby roapolo tsy no hamarinina tamin'ny asa Abrahama zantsika tamin'ny nanaterana ny saka zanany teo ambony tara. Ny hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany ary ny finoana dia ny tanterana tamin'ny asa. Ary teraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama mino Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinany izany ary natao hoe sakezan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fa hamarina amin'ny asany olona fa ty amin'ny finoana ihany. Ary toizany koa bajanga tsy no hamarina tamin'ny asa va izy tamin'ny nandraisany ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalan-kafa fa maty ny tena raha tsy misy fanahy ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Halleluja, amen. Imo ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika eto androany ry malala dia izao tenin'Andriamanitra izao moa malala efa nangataka teny zao izay entiky hitoriana dia izao teny nomen'Andriamanitra zao izay entiky hampaheritsika tsirairay avy ary hampifitrytsika eo amin'Andriamanitra. Eto moa ny fifoana ny finoana izy tsy misy asa. Manahoana ry malala ny finoana tsy misy asa raha hitantsika eo amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo izy milaza iny moa afaka izy ny iny soa hazo ry raha lako afaka izy raha misy milaza manam-pinoana efa izy tsy misy asa. Raha malala manahoana izany finoana izay anantsika izay inoantsika an'Andriamanitra izay anataonantsika an'Andriamanitra izay hanotontsika an'Andriamanitra. Eto moa hitantsika moa eto raha tsy finoana tsy misy asa izy dia tsy azahoantsika soa amin'Andriamanitra. Hitantsika moa eto ry malala Abrahama izay fanatitra teo amin'Andriamanitra izay natao fanatitra ho an'ny saka zanany ry malala dia ndesiny tamin'ny asa no nanateran'io Abrahama satria nin'Andriamanitra izy, nino tenin'Andriamanitra izy nitanterahiny teo amin'ny tanterahiny tamin'ny asa zany ilay finoana anazy. Satria raha mandinika izao Abrahama zao isika ry malala dia zanany ihany no handeha atao fanatitra ry malala tena mafy dia mafy be izany kanefa noho ny finoana anazy tsy nampaninina azy handeha hanatitra io fanatitry ho an'ny saka io. Eto moa mitodika amintsika zao betsaka moa ny olo izay manana finoana eo amin'Andriamanitra kanefa tsy miasa ao anaty ilay finoana. Indrindrandrindra moa ny teniko ry malala tanatin'izany nanompo an'Andriamanitra zaho ary nino Andriamanitra zaho kanefa tsy niasa tato anatiko ny finoako. Tamin'ny 2018 ny tenako malala tena anisan'ny vavaka ary nino Andriamanitra kanefa tsy niala tamin'ny fanao izao tontolo izao ilay ny toetra izay nananako mbola mankafy ireny hiran'izao tontolo izao ary mbola mankafy izay zavatra izay ataon'ologno dia mbola mankafy ireny zaho kanefa tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Dia eto amin'izay ry malala dia raha tonga tamin'ity fandaharana vavaka fiambenana zao ny tenako rehefa nantsoin'Andriamanitra ny tenako tato tena tafiditra tato anatiko ilay tenin'Andriamanitra raha mbola manao ireny zay zavatra zay
fanaon'izao tontolo zao regny ny tenako de tena tsy ankasitran'Andriamanitra satria tamin'ny fotoana zany aho de mipible hiran'izao tontolo zao mipible zavatra isan-karazany kanefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tonga amin'izao fotoana ary avy malala de nandiniky ny tegna tsy kan'Andriamanitra rehefa tegna sitrapon'Andriamanitra no hitanterahiny ary ny fanorantena eo amin'Andriamanitra de fikirana eo amin'Andriamanitra mba ho mino tsara zany sitrapony zany izay nanaterany tio Abrahama ho an'ny Isaka izao. Hitantsika amin'ny andiny fahatelo amby roapolo izy miteny kitory avy malala ary fikiziny tanteraka fikizy ny soratra masina fikizy hoe Abrahama fikizy nin'Andriamanitra ka nisena ho fahamarinana izany ary natao hoe sakezan'Andriamanitra izy. Ry avy malala raha atsika manao araka izay sitrapon'Andriamanitra de isika no sakezan'Andriamanitra satria izay manatanteraka izay soratra masina izay ambaran'Andriamanitra eo amintsika de tanteraka eo amintsika zany ilay soratra masiny izay ambarantsika. Hitantsika Moizy ry avy malala izay manambara eto amin'ny andiny fahefitra amby roapolo izay manambara hoe koa dia afaka izy hitareo fa hamarina amin'ny asany olona tsy amin'ny finoana ihany. De manahoana ry avy malala no izay fahamarinana izay hentintsika amin'ny asan'Andriamanitra. Hitantsika ny mo tantaran'ny Noa ry avy malala tantaran'ny Noa izay hitantsika any amin'ny Hebreo 7 andininy voalohany de izay manambara hoe finoana fikizy no nanambaran'ny Noa samy fiara hamonjena ny ankohonany fa natahotro izy rehefa notoriany Andriamanitra hevitra satria teto mo Noa ry avy malala izy manambara samy fiara izy Andriamanitra natany tontolo zao tamin'izao fotoana izany miasa amin'Andriamanitra ka mino izany tenin'Andriamanitra izany isika satria ny hitantsika moa ry avy malala amin'ny andininy fahadimy amby roapolo tamin'ny Rabajanga izay mariny tamin'ny asa koa izy ry avy malala satria izay nandraisiny ireo iraka ireny izay nampandehanany Andriamanitra azy niara nandeha tamin'ny asa koa izy amin'ny alalan'ny finoana izay nambaran'Andriamanitra azy niala tamin'ny fampitana rehetra izy niala tamin'ny zavatra rehetra izay tsy araka an'Andriamanitra izy de zany ry avy malala izay natany Rabajanga. Hitantsika moa ry avy malala izay manambara eto amin'ny fahaenina roapolo izay manambara hoe fa maty fikizy ny tena fikizy raha tsy misy fanahy fikizy ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Eto tsika mino Andriamanitra tsika tegna mino Andriamanitra tsika fa nisitran'Andriamanitra tsika mino Andriamanitra tsika fa nitantana tsika izy nandritry 2020 ka natratrarantsika izao 2021 izao mino Andriamanitra tsika amin'izy ireny. De eto manambara amintsika andehansika hiara hiasa eo amin'Andriamanitra satria araka ny tenin'Andriamanitra izy manambara any amin'ny Romanina 7:17 izy manambara hoe koa fikizy ny finoana fikizy dia avy amin'ny toriteny fikizy ary ny toriteny fikizy kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy.
raha tsika riva malala tegna miaino tenin'Andriamanitra tokony mba handeha araka izany tenin'Andriamanitra zay handeha toritsika ny tenin'Andriamanitra hambarantsika amire namantsika izay mbola tsy mahalala an'Andriamanitra hiala amire fahagna regny satria raha tsika min'Andriamanitra tsika de hipetra-pony tsika de manahoana no fiasany finoantsika mila miezaka tsika mila mandeha tsika mandroso tahaka ireo petera zay nantson'Andriamanitra tamin'izy ireo nagnarato riava malala petera rehefa nagnarato izy tsy nahazo nandritra ny alina nefa niteny Andriamanitra arotsao amin'ny lalina ho izy ny aratinao afaka izy rehefa niteny mo petera ny Andriamanitra riava malala de inona ny tenin'ny petera no niteninao afaka izy arotsoko amin'ny lalina afaka izy de rehefa narotsany petera tamin'ny lalina ilay aratinazy de nahazo loko de be izy de tegna nin'Andriamanitra izy ariny koa zavatra ny tenin'Andriamanitra taminazy riava malala aleo afaka izy atako mpagnaratolo koa ianao afaka izy de lasa petera riava malala hanaraka Jesosy nandeha mpagnaratolo eto atsika efa nanolo tegna eo amin'Andriamanitra handeha koa ika hiara iasa eo amin'Andriamanitra ary hoantsika rehetra zay mbola tsy anatiny vita batisa riava malala tena Andriamanitra manao zay mino sy hatabatisa ny vonjena fa zay tsy mino no hialohana kasika hanolotra ny tenantsika tsy salasala tsika fa tena handeha araka toy izao Abrahama zao nanolotra ny zanany tsy salasala izy tsy nanitsy tegna nino izy nolotra ho an'ny saka kanefa izy na dia nanolotra saka izy no ny finoana anazy tsy naty io Isaka io tsy natafanaty fa nasolon'Andriamanitra Isaka no finoana ny Abrahama ato zany tao inao izay nanao sambiara ya malala na vonjy izy ireo mianakavy sy nandehetra ilay sambiara zay natany noho ny finoana izay natany izay nihentiny na hesainy teo an'Andriamanitra eto manambara amintsika zao tenin'Andriamanitra zao handeha tsika araka ny sitrapon'Andriamanitra de amragnantsika azy hampahareziko atsika rehetra zay hitantsika any amin'ny Isaia 2:7-8 zay manao hoe fa ianao kosa ry Israely mpanompoky sy Jakob izay nifodiko taranaka Abrahama sakezako ianao izay efa notantany ka avy tany amin'ny farany tany ary nantsoko avy tany tanjanana antinanany ka nilazako hoe mpanompoko ianao efa nifodiko ka tsy mba horiko. Haleluya, amen. Efa nifodin'Andriamanitra tsika, efa mpanompon'Andriamanitra tsika, isika efa saken'Andriamanitra tahaka izao Abrahama zao. Aoka isika rieva malala handeha hanaraka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Iareo no sakezako izy raha mandeha araka izay anirako. Eto mo izy atsika no sakezan'Andriamanitra. Andeha isika rieva malala hanaraka izao sitrapon'Andriamanitra de mahere daholo de Andriamanitra homba atsika. Haleluya, amen. Haleluya, sotra betsaka. Haleluya. Sotra nabavy rodinitsika tanatin'izany toriteny mahafinaritra tokony ampaherereo kosa aloha zany tokony aheritsika. Haleluya. Zahary amaheriko. Haleluya. Sotra nabavy rodinina tao anatin'izany. Jakoba toko faharoa andininy fa Jakoba toko faharoa andininy fa 7:10. Vakiko manontolo hatramin'ny 5:20 ity Jakoba izay tenenina toriana nabavitsika rodinina ity tamin'ity androany ity. Haleluya. Ny soramamy dia ny fahafoanan'ny finoana tsy misy asa. Zany hoe raha manam-pinoana zany ianao fa tsy misy asa dia mitovy ihany mitovy tsy misy.
ohatrany hoe poketra tsisy vola de tovitovy amin'ny tsy misy ohatrany hoe fiarakodia tsy misy solika ande tongotra ihany ianao fa misy ny fiarakodia ohatrany hoe gâteau tsisy crème de tsy gâteau fa ny fahafoanana ny finoana tsy misy asa na misy finoana ary zany a nefa tsy misy asa de zava-poana inona moa ny soa azo ry lalahako raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa ny finoana fa mavonjy azy raha misy lalàna anabavy tsy manan-kitafo sady tsy manan-kohanina isan'andro ka misy aminareo manao hoe mandehana amin'ny fiadanana mamindroa mivokisa nefa tsy omenareo azy tsy inona ny tandrifiny izay ho an'ny tenany inona moa ny soa azo amin'izany ary mba toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa de maty mihitsy fa nga isy ianao hoe ianao manam-pinoana ary za manana asa aseho amiko amin'ny asa ny finoanao ary izy kosa no aneho ny finoako amin'ny asako ianao mino na fa iray ihany ny Andriamanitra ho tsara zany ataonao zany ny demônia koa mba mino an'izany ka de mba mangovitra mo tsy fantatrao va ry olo-poana fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa tsy no amarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanantenany Isaka zanany eo ambonin'ny alitara hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany ary ny finoana de tanterahana tamin'ny asa ary tanteraka ny soratra masina hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka de nisany ho fahamarinana zany halleloia ary de natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy koa de hitanao ny fahamarinana amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany ary toy izany koa raha bajanga tsy namarinina tamin'ny asa va izy tamina resan'ireny iraky ireny sy nampandehanana azy tany amin'ny lalakafa fa maty ny tena raha tsy misy fanahy ary maty toy izany koa finoana raha tsy misy asa halleloia amen toa de raisitsika le zavatra nytenenina teo hoe hijeran'ny Abrahama tsika androany halleloia i Abrahama de rainy mino ary Abrahama de rainy maro fa izao ry havana malala i Abrahama rehefa nytenenina hoe rainy jerentsika ny tena n'Andriamanitra tsika any amin'ny Genesis halleloia halleloia tsika hijery Genesis any amin'ny Genesis asoloa nandeha Abrahama ny amin'ny Genesis toko 5:20 no jerentsika Andriamanitra de namangy any Abrahama ary nanome teny fikasana nanome fanekena izay zavatra tsy afaka inoana sarotra be mihitsy nino an'io zavatra ninony Abrahama io ry havana malala tena sarotra zany hoe ino an'izany hoe i Abrahama de mbola aninona hoe i Abrahama de mbola hiteraka zany zavatra tena sarotra inono zany ry havana malala Abrahama hiteraka ozy ny olona hoe tsy marina zany tsy mitombona ntsony zany efa zavatra efa resaka fampandrinadrisy zany ry havana malala fa Andriamanitra de niteny tamin'ny Abrahama hoe aza matahotra ianao zany valim-pitia lehibe indrindra any amin'ny Genesis toko 5:20 mahita an'izany teny zany tsika zao ny tenen'Andriamanitra tamin'ny Abrahama naseny nijery nikitana teny amin'ny lanitra izy de naseny nanisa de teneny hoe raha voisanao io de voisanao nisany zanakao ny taranakao zany hoe taka ny fasikan-dranomasina tsy ho voisa tena hoe ho rainy maro arainy mino i Abrahama ry havana malala ny zavatra nafinaritra tamin'le teny vakitsika teo de
zao ny zavatra nafinaritra be any Abrahama tamin'izay mbola Abrahama ninona zavatra tenenin'Andriamanitra azy teto dia volazan'ny tenin'Andriamanitra fa 9:9 Genesis 3:10 zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary nino an' Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinany izany. Halleloia. Mareo amin'ny baibolinao ny Genesis 3:10 manao hoe rehefa Andriamanitra betsaka ny olona tenenin'Andriamanitra teny fikasana. Andriamanitra ny maha-Andriamanitra azy ravana malala dia zao ny teny fikasan'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny antsika ary tena tsy sidirany amin'ny antsika. Ary Andriamanitra rehefa mieritreritra zavatra dia ao amin'ilay zavatra tsy vitantsika mihitsy ny eritreritra azy fa zavatra angezabe lavitra. Halleloia. Andriamanitra rehefa misaitsaina zavatra ho antsika izany ry havana, misaitsaina no avintsika dia eritreretinao fotsiny mandrakizay ny anazy. Ny tsika 70 na 80 raha tahiny ka mateza hoy ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra misaina ny mandrakizay tsisy fiafarana. Halleloia. Tsika mieritreritra zavatra mangatabavaka tsika dia mangataka zavatra kely fa Andriamanitra manao zavatra ngezabe. Dia mahavariana ravana fa ny zavatra tenenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama teto eritreretinao fotsiny hoe lehilahy 70 taona 570 taona azafady no nitenenana hoe ianao hiteraka. Mba azo an-tsaina zany hoe na dia hoe ianao meny fotsiny ary ianao efa antitra be dia tenenana hoe ohatran'ny fasika eny amin'ny ohatran'ny kitana eny amin'ny rahona, ohatran'ny fasika eny amin'ny ranomasina no isan'ny taranakao. Tsy mba anisan'izany ho fahamarinana antsika. Fa Abrahama tao amin'ny 9:9 ny teny hoe nino an' Jehova ary rehefa nino izy tena nino. Halleloia. Tsy hoe ninonino na hoe nitsikitsika. Fantatritsika tsara fa ao ambadibadika ao nge raha maky kely tsika any amin'ny Genesis 9:20 dia fantatritsika tsara fa mba nitenenina ohatran'io koa Sara. Ny fomba nitenena azy mety samy hafa. Teto Andriamanitra ny teny tary amin'ny 9:20 le anjely 3 laniny ny teny. Inona zavatra nitranga? Andininy 12. Rehefa vakitsika ny andininy 9 Genesis 9:20 andininy 9. Eto zany misy fahasamihafana. Ary izy 3 lahy tamin'ny Abrahama. Aiza Sara vadinao? Ho kosa izy indro ao anday izy. Ary izy iverina aminao tokoa raha avy ny taona tahaka izao ary indro hanana zazalahy. Sara vadinao. Tsy niovy i Abrahama tsy niovy. Any amin'ny Genesis 9:10 ary nino an' Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Halleloia. Fa i Sara naninona? Tsy izay ny Sara. Fa ny Sara niome. Ary 12 amin'izay amin'ny Genesis 9:20 ary Sara dia niome anakapo ka nanao hoe reto ry anjely zany le mianakapo. Nefa misy mahita olona zany misy fotoana te hime dia tafavoaka loatra zany. Eno ny anjely, eno n'Andriamanitra. Sara zany mody manao tsy mody fa mety manao zavatra ato izy manao sakafo an'ilay anjely na tsy fantatro. Dia Abrahama resaka amin'ilay anjely eto. I Sara vadinao tena hiteraka io. Mety efatratra zany ianao misy zavatra mampime anao dia helikely mihitsy ianao hoe tena io fa dia tapenana sady miteny tsy olo dia hiteraka za olo dia hiteraka dia me any mianakapo. Hitanao dikan'izay me zay tsy me hoe faly. Raha me hoe faly tsy ohatr'izany tena faly. Fa zay me zay midika zavatra miteny misy dikan'izay langage miteny zavatra zay. Ohatra zao tsika gasy ohatra ohatra hoe inona re za ty tsara tare ohatra iny dikany ratsy tare anao dikan'izay.
za tata tsara tare nitsy zay a valy zay tsy hoe nitsy fa raha jerena dictionnaire gasy a de raha tsy tare anao madama ny dikan'izay tiako keneny zany anga tsy tiany ianao zay ny dikan'izay miteny io ny me anakapo de niteny hoe mbola anana hafaliana ihany va rehefa trarantitra zao sady jereny Abraham izy sady efa atitra koa tompoko lahy sady efa jerety izy efa ohatry ny garana drelona io ny volitera de za koa ny sery anjely ohatrotry zany io sery anjely ataoko hoe zany io fa nohatra amin'iny Abraham i Abraham misy mitovitovy ihany nge io e avakitsika le teny a de i Abrahama de zao misy fotoana Abrahama zaho sika jereko zay aiza misy an'izy zay a nisy fotoana ny teny an'izay de nitsika Abrahama nitsika i Abrahama ndray zany nitsika somary hafahafa kely any le eny fa izy nisy finoana ihany fa ohatrany hoe misy fotoana ngerana ravina tenena zavatra ohatrany hoe efa tsy mampino zay de anao mino satria anao mivavaka fa mieritreritra any hoe tena misy fotoantsika tsy sahy mino zavatra ngeza fa le eo am'le atonontonony de eo am'le ambanimbany atsika satria tsy te ho diso fanantenana tsika fa ny an'ny Abraham iny nitsika miteny zavatra maro nitsika fa Andriamanitra nahita fa nisy finoana atao fa ny an'ny Sara tsy finoana ny an'ny Sara io zany io dikan'io Sara ame io a de zao ny dikan'io mifanohatra am'le an'ny Abrahama hoe ary nino an Jehova izy ka de nisainy ho fahamarinana zany i Sara zany teto de niteny le tsiky le izy meme iny tahaka am'teny hoe de tsy nino an Jehova izy ary tsy noisainy ho fahamarinana zany nieritreretiny fa zavatra mampiomehy nieritreretiny ma zavatra resaka ka atao resaka ka atao zavatra tsy mitombona ary natonga ny anjely ny tenina nanao hoe 17 am'le Genesis 9 teo ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama nahoana no meme Sara nahoana no meme Sara vadinao ka nanao hiteraka tokoa va kanefa efa antitra zao tana tonga de hitan'Andriamanitra raha meme tsotro io a ianao ve zao me de tena hoe fa nanino ianao nome ka satria ianao me fafaly fa le fimehezana io a ianao manao mody meme ianao manao an'izay meme anao eo fa fantatr'Andriamanitra dikany meme anao manomboka zao ianao a ataovy tena any am-ponao avoaka fa fantatr'Andriamanitra ianao fantany io tsikitsikinao io na tena izy io na tena tsy izy tadiva misy ny kayamba tena izy a fa misy koa ny kayamba tena tsy izy azonao fantatr'Andriamanitra hoe kayamba tena izy kayamba tena tsy izy de fantatr'Andriamanitra fa ame Sara ao ambadiky le fimehezany Sara tsy finoana zay fotsiny fa maninona ho zay Andriamanitra izy me de miteny hoe hiteraka tokoa fa za efa anty ity hitanao tonga de nivalian'Andriamanitra le izy tonga de nivalian'Andriamanitra valian'Andriamanitra le izy 17 mba mario amin'ny baibolinao nge zafady io matiko marianao amin'ny baibolinao zava-dehibe ty teny ty androany Genesis 9 zao no navalin'Andriamanitra ny fimehezany Sara raha misy koa olona meme tenenina anao zao hoe fiainanao io mbola hitsangana io de me anao fiainako ve mbola hitsangana sery pastery androany mba mario amin'ny baibolinao Genesis 9 fa mo misy zava-mahagaga zay tsy hainy Jehova va mo ianao le miandry zavatra eritreretinao tsy ho tonga itsondro zany tsy meko tsino raha tsy samy ino za koa tena misy fotoana efa tsy sany ino tsiny
za raha rehefa tsy sanino an'izany fiainako izany ntsony hoe tena mbola tena ho tafity izany fiainako izany. Tena teneniko anao izany. Tena lazaiko anao marimarina. Tsy sanino, tsy sany andrandra, tsy sany eritreritra an'izany ntsony ary avana. Fa rehefa mieritreritra an'io ianao, dia izao no tenin'Andriamanitra. Tsy za ve ny Andriamanitra e? Moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko atao. Inona ilay zava-mahagaga fantatrao? Raha tojo misy rameva tena izy a, dia misy rameva tena tsy izy. Misy mari tena izy dia misy mari tena tsy izy. Inona izany ilay zava-mahagaga eritreretinao e? Andriamanitra tsy inona miteny? Moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Ka io zavatra endrasan'izy mivady dia zavatra mahagaga ary mahagaga be mihitsy. Tena mahagaga be, tena hoe tena anisan'ny fahagagana indrindra tao amin'ny baiboly izany hoe vehivavy efa tsy miteraka intsony. Averiko foana za manana olona fantatrizay, havana akaiky. Efa nisorina ny tranon-jazany. Io vehivavy io izany izao a, tsy hiteraka intsony satria tsisy tranon-jaza intsony. Iso ihany izy efa lehibe izy dia efa manan-janaka efa tsy mieritreritry niteraka raha teo izy. Fa nesorina tanteraka ny tranon-jazan'ny olona io, izany hoe io olona io tsy hiteraka intsony satria tsisy intsony tranon-jaza. I sarangy ry havana ohatra izany, mbola eo fotsiny ny tranon-jaza fa efa tsy mamokatra intsony, efa maty. Fa maty. Tsy mandeha intsony. Mitovy ihany izany ny garazony hoe misy tôbila tsy mandeha. Za zao anaty garage koa misy tôbila iray tsy mandeha izay intsony. Tsy hitako izay hanaovana azy. Dia mitovy amin'ny tsy misy. Ny tena marina mibahana fotsiny eo ary izy tena tsy hitako mihitsy hanaovana azy. Mitovy ihany izany. Ohatran'ny hoe tsisy tranon-jaza Sara fa afaka niteraka. Dia ohatran'ny fiainanao io. Ohatran'ny mbola fiainana ihany fa tsisy maminy intsony e. Hoy izany hoe tsisy maminy intsony io. Hitako avy eto hozy ianao, ohatra hitako eto ianao ampahirana dia voatsiny hoe za nefa hitako no avy ka tsisy fiainana izany intsony eto. Teneno ianao ho tafita amin'ny fiainana dia mety. Ampahireza nareo vady. Nareo vady io mbola hanao bisou je t'aime be tena tsisy izany. Fa izao. Hoy Jehovah tamin'ny Abrahama. Misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa amin'ny fotoanandro raha avy ny taona toy izao dia verina aminao ary Sara hanana zazalahy. Dia nandà Sara. Nanao hoe tsy mihatsy akory ka. Za ve? Betabe hita mihitsy hoe meme anao a. Tsy mime izany. Savao raha mime. Hoy izy Jehovah, efa zavaiko a. Fa mime mihitsy ianao. Entin'Andriamanitra tenena hoe tsy nino ianao a. Fa nefa izao tsy nino Sara fa ny zavatra mahafinaritra i Abrahama nino. Ao an-tokantrano matetika mpivady tsy mitovy ny finoany. Rangahy mino a, raha matoa somary tsy mino. Na mino raha matoa fa rangahy tsy mino. Ny anaran'i Jesosy aheriny mino ao aminao ao. Alleloia. Ary ho hitan'Andriamanitra ny finoany Abrahama tsy voavoniny tsy finoany Sara. Fa ny anazy dia nino an'i Jehovah izy ary nisainy fahamarinana izany. Hitanao dadan'i Josefa, i Jakoba angeravany. I Jakoba angeravana rehefa nanofy Josefa, ny olona rehetra mimeny nofony Josefa, fa any amin'ny Genesis 7:30 any a. Andininy 1:12 dia voalaza tenin'Andriamanitra fa nisainy ary ny Jakoba hozy izy a nitana izany nofo izany, nitahiry sy nitadidy izany nofo izany ary nitondra izany tahirin'izany fahamarinana. Nitadidy satria fantany fa sarotra inoana izany fa azo inoana. Alleloia. Za tena miteny anareo androany, misy olona mety manana tokantrano efa tena hoe tena tsisy tsony ty. Misy havana izay taloha variana amin'ny tokantrano izany olona izany. Efa samy maty moa zareo folo efa tany aloha tany. Zareo a efa ela be mihitsy efa misaraka. Fa ry zareo ry havana rehefa misy fety dia miaraka efotra mpivady tena mifampitatana azy. Viva tsy miaraka intsony. Misy fiainan'olona mety efotra izany sisa. Eny amason'olona sisa anao mpivady.
eny amin'ny Facebook sisanao no manisy sary fa nareo mivady mety tsy ao anatin'izay tsony mihitsy de mety meno raha tena hoe mbola ilamina io fa zao voalohany inoy aloha fa tsy iza makaka izay tsen'Andriamanitra atao fa aorianan'izany misy zavatra tokony ataonao ny zavatra tokony atao de zao tsy ampy ny mino za mino fa hoy ny ten'Andriamanitra iverina any amin'ilay Jakoba teo tsika hoe aizy Jakoba alasa izy Jakoba asova mivadiky Jakoba ry havana malala de io Jakoba toko faharoa inona ny soa azo raha misy raza manam-pinoana izy nefa tsy manana finoana tsy manana asa neny Abrahama ozy le ten'Andriamanitra tsy no hamarinina tamin'ny asa va Abrahama raintsika tamin'ny nanaterana ny Isaka zanany eo ambonin'ny alitara ry havana voalohany indrindra aloha finoana ngeza be tao amin'ny Abrahama de efa hoe mbola hiteraka zany zay zany ny tenin'Andriamanitra inona ny tenen'ny siansa tsy miteraka ntsony na za tsy miteraka irimo efa tsy efa brokatera efa tsy mety ntsony zao zay aloha de efa finoana ngeza be fa faharoa manarakaraka an'izany izy ke jery tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo ao Genesis toko faharoa amby roapolo andiny fasivy hoy ny ten'Andriamanitra hoe teo zany le tenen'Andriamanitra Isaka i Abrahama any andiny faharoa amby roapolo andiny voalohany Genesis toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ary rehefa vaky zany zavatra rehetra zany de nizan'Andriamanitra toetra Abrahama hoy izy ry Abrahama ary hoy izy inty Abrahama eo foana nananjanaka izy tsy nananjanaka izy inty mananjanaka izy inty fa raha olon-kafa zany ry Abrahama tsy ity eto ary tongotra efa any anao fa hoe avia hitsaoka azy any am'le mitsaoka zany fa tsy mitsoaka raha vonazo falimbavaka anao de fa avia hitsaoka azy sady lasa fa tsy le hitsaoka azy koaka eo aminy fa Abrahama ry Abrahama efa nahazo zanaka ianao zao mbola ity halleloia firy ny olona nahazo falimbavaka tenen'Andriamanitra rado ity ka mbola ity rado halleloia tamin'ny bokandrozy rado ety efa tsy bokandrozy mbola ity halleloia izy aby mbola tsy nanana izy aby nefa nahazo falimbavaka eto izy aby nefa nahazo falimbavaka zay rehetra efa nahazo falimbavaka atson'Andriamanitra ity hoe halleloia itsika eto foana tsika tsy falimbavaka ny vavahantsika fa ny lanitra halleloia halleloia de zana toetra lehilahy eto aty ny zanaka ao lehilahy tokanao zay tianao de Isaka makanesa ho any amin'ny tany Moria ary ateroa izy fa nahatrodorany amin'ny tendrombohitra anankiray zay lazaiko anao fo maraina mihitsy Abrahama fo maraina etretinao ianao zany tenenina hoe ny taranakao tena ohatra takany fasika eny amin'ny ranomasina takany kitana eny amin'ny lanitra fa le kely anananao eo alaina tsy sosio rainy mino zany ny atao olon'ny finoana tsy possible zany resaka finoana ka tsy miresaka ny Abrahama zany ny atao finoana ianao na ampanantenana zaza be deaibe nefa le kely eo alaina indray zany vao eo za vao mihitsy resaka tamin'ny olona resaka sakrifisy zany ary havana malala zany ny atao sakrifisy ho anao zay nanontany ny atao sakrifisy zany ny atao sakrifisy ny kely anananao no nalefa mafy zany samora tsy vity zany raha tsy olona manam-pinoana ny olona manam-pinoana ihany no afaka anao zany kely efa ampelatananao tsy manana fatsiny anao no mena ny olona manam-pinoana ihany ny afaka anao an'izany tsaroka zay ry havana joro avy-belona aminao za zay mivady de zao tamin'izay boboka ny trosa vao hanomboka hivavaka ny trosa amin'io efa manakaiky manafosafo ny miliara anomboka tsisy naletsony tsisy toerana letsony tsisy lalakombany nandeha nivavaka ohatran'izao hitanao zao de zao zay tamin'izany vao anomboka fatrosan'olona ny zavatra ampelantananay tomobile kely anankiray de moto anankiray tobile roa moa zany fa ny tobile koray tsy amidiko mihitsy matsy volsa coccinelle zay
indrindra rehefa tsy mandeha ntsony ny pneu efa namidy ny pneu tamin'izany nanapahindroza dia efa surcale eo amin'ny arabe eo nefa ny efa navoaka ny olona gazety mihitsy hoe mbo esorina izay tompony toy nefa zaka ihany ny tompon'le izy efa namidy nanefana trosa ny pneu laza ny pneu dia nana tobila ray ratsiratsy kely hafa tsotsotra anana kely zay dia zao ny olana io namidy amidy io zany inona moa rehefa ny vitanidy zany amin'ny trosanay be dia be fa anjatra navanina nisy toriteny tamin'izay voanomboka ny babaka izay tamin'izany tao anaty fito amin'ny fiangonana isanay nitoroteny teo le rahalahy dia rehefa nitoroteny to izy dia resaka sakrifisy ohatr' izany ny zavatra nitoriany ianao tena resaka abrahama ohatrany mihitsy teo amin'izay eo ampelantananao zany vomena alain'Andriamanitra indray dia le fiangonana anisanay koa tamin'izany fiangonana mbola vao nanomboka ny ainga mihitsy dia mbola tena mitsotsotra tena hoe mila tena atao anatin'le toroteny izay mivady tena vangin'Andriamanitra tena ino mihitsy misy famangina variana fa nanatona mampiona orineny nakasika am-pianao le toroteny teo sakozy izy ary zany ny tombotsoa ny mpivady miray saina tafavoaka fa tsy hoe mpivady mifandrivotra lava dia inona ozy ianao zavatra nataonay voninahitra ao an'Andriamanitra zay tsy maintsy mitantara antsika voninahitra ao an'Andriamanitra izy ty eretinao hoe trosanay mbola tsy nisy voaloha zay tsy nahafa-tsy tomobile ray mandeha dia moto anankiray inona ny zavatra nataonay teo anao izay to dia nanatinan'le pastera ry havana tsy fantatra hoe tsisy nanoranay an'izany tsisy niteny hoe zao ataony tsisy fa tao anatin'ny toroteny tao tena hoe tena Andriamanitra mihitsy nametraka teny teo ambavan'ilay mpanompon'Andriamanitra dia io tsy ny olona rehetra ny voatery voakasika izany ary io koa tsy zavatra atao amin'ny isan'andro misy koa mantsy olona manararaotra an'izany dia isan-kerinandro ny olona sena manao sakrifisy foana manao sakrifisy isan-kerinandro alefaso tsy izany io rehefa misy famangin'Andriamanitra ka zay mivady tamin'izay mivangin'Andriamanitra hitanay mihitsy hoe niona tamin'ny zavatra Andriamanitra ny teny ohatraohatran'izao mihitsy tena tampoka teo ka le tobinay efa apetraka ary amin'ny sisin-dalana ry misy ohatra vendre amidy voalavo io dia amin'ny fanatrosa tonga dia izao fanaraka izay mivady doraka omena an'Andriamanitra doraka no amena an'le tompon'Andriamanitra doraka anaovany asan'Andriamanitra any tsika tsy manana any alleloia fa tena tonga dia voatapotra ny toroteny nanatina le tompona ndraiky izay mivady zao mangingina io fa tsy hoe zao voakasika izay tamin'ny toroteny teo misy ny fiarako dianay omena ianareo anaovy asan'Andriamanitra satria tena ilaina zany tamin'izany tena fa tena na le tompona ndraiky ary taitra tsy mbola nisy teo aminazy zany tsy mbola nisy teo fiangonana zany ianao anaty trosa be tsy manana fa tsy io ianao zao ny eritreritra mivady tsy mahavita ninino io fa zao alao Andriamanitra ny anao halleloia tonga tena alefanay tamin'ny fo madio ry havana malala io eto any tonga dia tobin'io zay vao avy nilokoko mihitsy sy ambona vola kely teo nandokonana le izy mba ho tsaratsara mba ho tsara vidy fa tena laniny teo am-pelantanana no dia amin'ny moto zay fa eny amin'izay tamin'izany zay ray eny zanakay lasa amin'izay na dia moto ny tomobile nomena an'iny zay tsy nandre mihitsy hoe menay pastera tamin'izany fa ny zavatra ao an-tsainay nomenay ho an'Andriamanitra fa tena teneko anao ry havana malala teo ny nahitako voalohany an'izany hoe tsy mahafaty antoka Andriamanitra teo ny nahitako an'izany hoe finoana arahanao asa tena nandonan'Andriamanitra zay tamin'izay zay nandonan'Andriamanitra fa teneko anao ry havana tobilinay nomenay iny tao anatin'ny fotoana tsy nampozana tsy ampy ray volana tsy ampy ray volana taorianan'izany amin'ny fomba tsy takatry ny sainy io mampionona vavolombelona nanomboka ny sokatra ny lalam-pitahiana teo amin'ny fiainanay tsy nijanona tsy mandraky ny androany ny trosanay 900 millions ny trosanay tamin'izany trosan'olona taminay za ry havana raha za manokana andesananao tsy mba menatra amin'ny zavatra ny ainako izany ary averiko aminao Andriamanitra ny nato izao amin'ny fiainako fa tena teniko anao 900 millions zany raha tena nykotiko tamin'izany kefa teniko anao za taloha efa nanao taratasy tamin'ny olona tobotra za raha iso tena ataovy mpanomponao fa tena tsy manana ntsony anzavana an'io nykotiko raha ny karamako tamin'izany any amin'ny 50-70 taona any mahafaka nitrosako raha mandoa ny parmois amin'ireo olona rehetrarehetra tsy
mialatsiny ary avana ny anarahako asan'ny finoana tao anaty teniny roa taona latsaka voafafa ny trosanay tamin'ny fomba tsy takatry ny saina trosa saika namonona tena fosy andriamanitra ary ho asan'ny finoana alleloia fa tena tonga de tena tamin'ny fomba tsy takatry ny saina etretonao voninahitra an'andriamanitra tenako anao ty raha mbola mpivarotra tomobila atao Madagasikara tsy nafantatra anay zay ny namorona an'izany société zany hoe takalo tamin'ny taona tany aloha tany izahay no nanao an'izany hoe mpivarotra tomobila olon-tsotra nefa manana site web de enonao eo amin'ny site web eo hitanao eo ny tomobila enonao eo hatramin'ny feoany zay nanokatra an'izany tamin'izany fotoana zany rehefa avoboka ny trosa na sandratr'andriamanitra avy eo misy fotoana ny tomobilinay raha keldrina ny tomobilinay 10 misy fotoana 20 ny isan'ny tomobilinay roborobo zay sady mivarotra tany mivarotra trano fantatry ny olona rehetra zany hoe rado takalo tamin'izany zany tsy riariana aminao zany fa ny anaran'andriamanitra kosa tsy maintsy riariana fa andriamanitra revana i Abrahama raha ny teneniny fa ianao taka ny fasikan-dranomasina ny zanakao eto atilo le ray ina nataony Abrahama tonga de narahany asa reo sy tonga de dao hoe io andriamanitra io izy namme izy mbola hakan'io anjarany za fa zavatra fantatro izy mamme halleloia netiny hitanao any amin'ny Genesis 2:20 any fa tena teneniko anao amin'ny ara-dalàna tamin'ny fondretra nanorenany alitara saika ho atolony an'andriamanitra Isaka hitan'andriamanitra tahaka ny nahitan'andriamanitra ry havana malala tahaka ny nahitan'andriamanitra halleloia ny fony Sara rehefa nome no nahitan'andriamanitra ny fony Abrahama nandeha nanatitra ny Isaka tonga de zao ny tenin'andriamanitra ary ny anjely tsy tara ry Abrahama itya aza maninzy tsy anotananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy koa fa hitako zao fa matahotra an'andriamanitra ao ka tsy narovanao tamiko ho zanakao de nylahy tokanao tahoarinan'io am'izay veloma zany tsy manananaka veloma zany manyrery zany taranak'i Abrahama rehetrarehetra hitanao zao ry havana malala ianao ndra mila manana finoana de arahana asa i Marta sy Maria de zao nitenenin'andriamanitra neny Abrahama zany revana ny finoany nampiny fakatoavana be de be amintsika teo tain'andriamanitra fa tsy makato neny Abrahama natateraka n'ireo zavatra nampanantenana azy de satria Abrahama nakato halleloia nakato sady mino no makato tsy possible ohatra ny nataonareo maly mafinaritra tsika eto rehefa hitory raha vo ohatra hoe hitory teny eto zao tsika de resaka didin'andriamanitra sy ny sisa de kely pititynareo mpotra eto ohatrany ao ambadika ao fa raha vo resaka ohatran'le maly de tapakatra 13 maly satria manino fitahina fa zao nefa ry havana ry nareo ny enao le toriteny maly reny zay mino tena ho tanteraka aminareo reny fa tandremo fa raha mihaino fotsiny nareo ka tsy mino nefa koa tsy manantanteraka de tsisy ninona ho raisinareo am'ireny fa ho an'izay nino alleloia ho an'izay nino de nanaraka asa de nanatanteraka nakato de tonga avarak'izay ninonao araka n'le toritentsika alleloia fa i Marta sy Maria nge ry havana malala Jesosy zao nefa miteny eny amin'ny Jaona rehefa nakana ny Lazarosy zao ny teny manao hoe ao anatin'ny rehefa nyteny Jesosy hitsangana any ny anadana de tsy nino izy na zay efa hitsangana amin'ny maty zao ny teny Jesosy za mifananganana matsy fiainana izy zay mino ahy na de maty aza de velona indray aza rehetra mino ahy de tsy ho faty mandrak'izay Jesosy tonga de nanome toko fa hitsangana io mbola sy narahan'izy roa asa aloha mbola ny salasala mbola ny tebiteby mbola tsy nino domy Jesosy kely mihitsy aloha izy fa nareo ve misy tsy mino e zange fananganana amin'ny maty mino an'izany ve anao de hozy am'izay izy roa hoe mino afa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra le tonga am'izao tontolo zao nisy finoana tao le finoana tsy ampy anefa ny finoana fa nisy hetsika tsy maintsy natao tao hozy Jesosy any amin'ny Jaona 1:12 andininy fa 4:3 aiza monina ny devenanareo azy
fihetsika nataon'izy roa na raha ny asa naseho ny ato le izy rehefa niletika ny lela-pamaky tamin'ny andro ny elisa dia nanontaniana aloha le taiza ho aiza ny latsahany dia natorony teto aleloia aiza nandevenanareo azy ahoana ny ananganana an'iny raha tsy asehonao taizany nilevenany arao an'izay finoany zay arao an'izay asa zay ny finoanao ary asa ngeza be faharoa dia zao hoy Jesosy any amin'ny 9:30 hoy Jesosy esory ny vato Marta eto mbola nanangana olana indray ozy Marta efa maimbo izy zao efa farana nge zay ozy izy dia ozy izy hoe bedesin'i Jesosy izy teto Marta tsy efa voalazako taminao efa raha ino anao dia hitanao voninahitr'Andriamanitra saika tsy nanaraka asa i Marta ny finoanao tsy ampy fa ny hetsika natao teto dia zao esory ny vato dia volazan'ny tenandriamanitra ny 1:7 amin'ny Jaona 1:7 fa dia nesoriny ny vato io vato io dia tsy inona akory fa io ny manakana ny Lazarosy tsy hitsangana na nikika teo aza Jesosy nitsangana ihany Lazarosy fa tao am-pasana tao ary mety maty tao ihany fa ny manasaraka ny Lazarosy amin'ny zao tontolo zao ty dia io vato io ny manasaraka anao amin'ny valibavaka dia io vato io ianao mino fa le vato io ihany ianao mino taka ny Abrahama fa ianao tsy matoky sy matao tsy mino an'Andriamanitra tsy sainao fahamarinan'Andriamanitra ny zavatra zay tenenin'Andriamanitra fa ny sorona ny vato teo ny voan'ny Lazarosy anao teny aminao esorony vato io vato io tsy finoana io ny tsy finoantsika io ny mahatonga atsika vomalitsika nresaka ary mahafinaritra fa mitoy le izy ary tsika tahin'Andriamanitra tsika men'Andriamanitra tsika ny teniny halleloia esorony vatonao androany efa nasehoanao an Jesosy any ato le izy ty le marary anazy Jesosy fa ny olana ianao mino fa hain Jesosy manasitrana anio ianao mino fa hain Jesosy manangana ny tokantranonao io ianao mino fa hain Jesosy mampisokatra an'io ara-bolanao io fa ny olana tsy mety niesorinao le vato io ny asa ilaina aminao Jesosy tsy mitaky anao asa hoe andana mihitsy ianao devolo manao an'izany ndana mitady akolamena tsisy petina lasa ianao mitady akolamena tsisy petina na ho tonga hatrany afaratsio ary any ny be akoho ndana mitady gisa mainty na gana fotsy sarotra mitady an'izany fa nen'Andriamanitra tsy zany misy ezaka ataonao kely eo dia manala ny tsy finoana fotsiny ny paikadiny devolo rehefa tiany tsy vany ny vavatsika dia afafiny amintsika ny tsy finoana afafiny amintsika zavatra mahatonga antsika tsino ianao raha vao misy tsy finoana fotsiny any aminao dia tsy tanteraka aminao le zavatra hitanao le kapiteny le niteny omaly tonga avy aminao araka izay ninonao io teneny mampionio mino finoana plus atao batisa ovonjena ny asa tokony ataonao zany dia atao batisa misaotra mampionitsika halleloia mba jereo zavatra tenenin'io sady mampianatra any izy anatin'izany fa zao androany aza velanao isy io vato io vato io le manakana anao io tsy finoana ny anaran'io raha vao misy tsy finoana fotsiny eo aminao misy fisalasalana eo aminao hozy Jesosy nge ravana ny teny tamin'ny Petera nge tokony afaka nandeha teo fa nihanahana nge anao nino tsy nino 5 anotra ozy le ary loza ny fifamovozana taloha le mba dessin animé gasy zany rehefa mipita dia manao 5 anotra ALF ary loza ny fifamovozana manao 5 anotra tsika vavaka miambamba izy le iry zay mino fa rehefa tena androso dia miamotra zany ty tena aminao tokony androso ianao halleloia esorony vato ary ho asa dia ho hitanao fa ho tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zay irin'ny fonao ary ho asa dia ho velona ny fononao dia ho tanteraka dia tsy zava-poana ny fononao fa tena finoana rahan'asa dia mitondra zavatra mivaingana maharesika rehetratsika andeha hanao antiry ty hoe za Jesosy ohatrany tsy dia nanam-pinoana hatramin'izay
zao jesosy raisoa de ataovy manam-pinoana de tehirizo amin'ny finoana de manolo tena ho anao amin'ity androany ity de misaotra anao nahatrendra ny falamina fa voarainao zay afatra zay arao fakatoavana ny finoanao arao fakatoavana reny tenin'Andriamanitra zay renao reny akatoavy Andriamanitra ho tonga aminao efa zao zany ny asa lehibe miandry antsika maherezintsika rehetrarehetra amen lavatsika ao nantiry famoiza-po mandrakariva na de mianavinaza lasa sesoi Alleluia. Sika rehetra iray teny hoe niandroko sisa tompo niandroko sisa tompo anao afoko avoko izao tontolo izao milarantafaratsy izao isorako afoko avoko afoko ihany koa Alleluia. Raiso tompo família nova famoiza-po mandrakariva raha tsy teo ianao tafalatsaka tao tompoko eny tafalatsaka tompoko tanteraka mihitsy fa mety alinao na de tao anatin'ny ady sala zaho na de tao anatin'ny irifira zaho tsy mba anatin'olao alay androany ndray soa Jesosy ho rahantsika vavaka zany ravana malala na nytoroteny na nihira ho rahantsika vavaka andoantsika tena hiteny androany hoe Jesosy ampianaro manao asa atateraka ny finoko ao aminao ny olontsika ravako malala dia zao tsika tsy mety manana
fankatoavana. Tsy mety mitahiry eo am-po tahaka ny tahaka ny Jakoba, tahaka ny Abrahama. Misy fotoana mihitsy tsika memetaka ny zara hoe zany ve mba ho tanteraka amin'ny fiainana. Betsaka ny olona mbola mandray ny fivavahana hoe sinemary havana. Ary raha miteny ny mpanompon'Andriamanitra na mandeha ny toriteny dia misy ny mime. Za tena tiako ianao atsapa. Halleloia. Tena tiako ianao atsapa ny herin'Andriamanitra. Dia tsy tiako ianao tsy hanam-pinoana. Zao fandarana zao dia ahorina amin'ny finoana ry havana malala. Ny mpitarika n'izao fandarana zao dia olona manam-pinoana. Ary raha tonga eto ianao, raha te hahita vokatra ianao, manana finoana, dia manana fankatoavana, dia arao asa ny finoana raha tiana ho tanteraka. Aza miaina fotsiny amin'izany ao hoe zavatra maniditsidina. Ho reny mafy ny finoanao amin'ny alalan'ny asa, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra afaka iseho eo amin'ny fiainanao. Miavaka isika amin'izao fotoana izao. Jesosy malala misaotra anao ny amin'ny fitiavanao fa tanteraka eto indray ny fotoana androany. Matoky Jesosy malala fa entinao miaraka aminay ary ianao Jesosy no mitantana anay tamin'ity androany ity. Ka ianao Jesosy nahatotosa an'izao fotoana izao. Isaoranay anao lehibe zany. Indray toriteny tonga taminay androany Andriamanitra. Raha misy mihoatra volazanay ka tsy araka ny sitraponao ifonanay eto anatrehanao. Ary raha misy tsy ampy dia ianao ane fanahy masina ibitsika aminay tsirairay avy. Ianao ane fanahy masina tena ametraka ty anatinay fanahy masina. An'izany hoe ery ametraka ty anatinay an'izany hoe izay banga rehetra tamin'izay voalaza androany Andriamanitra. Dia ianao ametraka finoana ngezabe ty anatinay ary andrisika anay amin'ny asa. Fa foroana tsy arahana asa Andriamanitra dia maty ihany. Da ampianaro amin'izay reto mpanomponao reto efa manam-pinoana, efa betsaka ny manam-pinoana eto Andriamanitra. Fa tsy mety miroso. Betsaka ny manam-pinoana. Mino ny zavatra tenenina fa tsy mety makatoa. Ary dia mbola mijanona ho zava-poana ihany zany. Azao androany tena mangataka aminao hoe amarino ny teninao amin'izay rehetra makatoa. Amarino ny teninao dia ho tanterahinao Andriamanitra amin'ny tsirairay avy. Halleloia. Dia ho tanterahinao Jehovah Andriamanitra amin'ny rehetrarehetra izay nindro ny teninao. Ary tsy hiala maina izay fa zany teny izay nenoina izany dia ho tonga nofo amin'ny fiainanay. Ho voninahitry ny anaranao. Matoka Jesosy malala fa ninona voalaza teto androany. Dia tsisy na litera ray aza ho latsaka amin'izany Andriamanitra. Fa samy amoha ny amponay tsirairay avy. Ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra. Betsaka mety tsy voalazako, mety misy amin'ireto olona reto mananetretry ny angataka zavatra androany. Nefa mety tsy voalaza nay teto zany. Afantatro Andriamanitra fa anao mihoatra ianao. Anao mihoatra sahady ianao Andriamanitra. Halleloia. Anao mihoatra sahady ianao Jehovah Andriamanitra. Na zay tsy nilazainy aza dia mihoatra lavitra noho izany ny ataonao amin'ny halehiben'ny famindraponao. Misaotra Jesosy. Voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Ivaka amin'ny firenena izao fotoana izao mpandrotsika na fisika Erika avy eto Frantsa ivavaka ho an'ny firenena. Tompana Baverika. Sotranao indray izay fa tena mbola nomenao an'izany teny mamy izany. Tena tonga dia tokoa ianao na miteny taminay tsirairay avy satria tianao arian'ny teny izany indray izay. Tianao hanam-pinoana izay Jesosy. Tianao tena hifika ny finoana izay. Nefa raha finoana fotsiny ihany Jesosy no ato an-tantinay nefa tsy misy ny fankatoavana anao dia zava-poana ihany izany. Androany ianao dia nampianatra anay betsaka tamin'izany hoe mila makatoa izay mitandrina ny didinao izay, mila manao ny asanao izay sy manatanteraka izay irahanao anay tsirairay avy. Fa ndreto izay Jesosy akatoanao, anao ny asanao Jesosy indreto izay irao izay mandray an'izany teny izany dia tena handray an'izany ao po sy tsatoka ato anatinay tsirairay avy izany teny izany ka hamoha aty anatinay mba tsy ino fotsiny izay hoe ino fanadino fa tena ino akatoa ny teninao Jesosy ary tena anao sitraka ao. Ankehitriny Jesosy dia mbola mitondram-bavaka ny firenenay. Fazaka ao amin'ny firenenay io Jesosy ny finoana. Finoana tena araka asa dia ny akatoa ny teninao.
fa mbola maro jesosy zavatra miseho amin'ny firenena io. Maro ny fahotana ao anatin'ny firenena io dia ny fitsangajangana, ny fanompontsampy. Ka izany jesosy no angatanay, jesosy malala, mba hikasihanao vahoaka malagasy tena hipolitika aminao, mba hanampinoana sy hanao ny asanao akato ny teninao. Feno eo manokana jesosy olo sahirana amin'ireny, ao ny sahirana ao anatin'ny tokantrano jesosy, sahirana misy ady lava manomboka hatramin'izao miaty satria manko jesosy marary hitanao izany, tsy miafina aminao izany fa maro ny aretina amin'ny firenena io. Maro ihany koa jesosy ny olona tena mijaly, tsy manana hohanina, tsy manana hialofana, tsy manana hitafiana. Dia izany no angatanay hoe arotsay ao jesosy ny famindramponao, feno ny fanahinao marina jesosy ny firenenay, ary vandio jesosy ireny olona madinika ireny, arovitra io amin'ny sandranao jesosy malala fa tsy manam-piahy izy ireny, enao no tahidan'izay tsirairay avy. Tadionay koa jesosy izay olona rehetra ny amponjy na milaty toerana maro samihafa tsy afaka mba mareny teninao, dia aoka ny mpanomponao jesosy hamangy azy ireny, hitohy ny teninao mba hahafahan'izy ireny mitodika aminao, hamakatoanao, manao ny asanao. Dia matoky jesosy malala fa izay tsirairay avy izay nenao izany teninao izany dia tena hakatohy sy handray ny teninao, hanao ny asanao, handeha amin'ny fahamarinanao, hitandrina ny didinao. Dia amin'ny anaranao jesosy malalo no angatana ny zavavaka izany, raha samy alefo izay jesosy, dia ianao no mombanay tsirairay avy, ianao amin'ny torimaso amin'ny tsirairay avy, hamakivakiana an'ity alina indray mba hifoha maraina ampifaliana izay hampinono izay jesosy, ahafahany miatrika ny tontolo andro indray izay hodiavinay ampitso indray. Dia anaranao jesosy malala no angatanay zavavaka izany, sotra jesosy malalo, amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny nabavy erikatsika atao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay, dia misaotra ny nabavy rodina tamin'ny toriteny, dia misaotra ihany koa ny nabavitsika Kotere izay nitondra ny vavaka fanombohana, dia misaotra anareo koa nahatrany hatramin'ny farany satria tapitra eto ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra. Afaka miditra ao amin'ny site web ny Akira Radio ianao www.andramokaizo.com, dia afaka mihaino onjam-peo ianao mandeha andro aman'alina isan'andro. Misy toteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina. Dia raha pitso amin'ny 10 maraina izany dia ianao miverinao izao fandaran izao, raha tsy naheno tsara ianao androany na mbola te haka tsirony tsara ianao, dia raha pitso mbola mandeha eo amin'ny 10 maraina ny toritentsika. Dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina koa mbola misy toriteny hafa, alahatra mampionao na hira malagasy na frantsay na anglisy, ny tanjo dia nanala fahangiranao na aiza n'aiza toerana misy anao. Dia maherezy ianao ho tahin'Andriamanitra mbola tsy tonga any amin'ny rahalandra jesosy, dia eo neto indray tsika raha pitso alina tahaka izao. Dia mbola misaotra anareo ihany koa, nareo rehetra izay nanohana ny groupe Gamaliel hatramin'izay, fa anao hetsika indraitsika amin'ny volana janoary, faraparan'ny volana janoary io. Dia raha misy mivoatsy ny tananao dia misokatra foana ny tananay handray izay fonareo any ampelantananareo na kely na be, dia atambatambatritsika anaovantsika fanapitsika ny mahantra any Madagasikara. Menareo eto foana moa ny tatitra raha mijery amin'ny muranay ao nareo amin'ny page ao, dia hitanareo hoe inavy ny hetsika efa nataontsika ho an'ireo sahiran'ireo. Ka raha misy azonao atao dia engany ho fitahiana ho an'ny hafa ianao, dia mahereza dia mandefa MP amiko raha misy aminareo ohatra hoe mba te hanohana an'izany asan'Andriamanitra koa izany, fanohanantsika ny sahirana izany asan'Andriamanitra ihany koa. Ka dia raisina tanandroa dia isorananao sady dia mitsijavy zato eny ho an'izay rehetra hamafy amin'izany. Tsy vola ho an'ny Akira Radio izany fa ho an'ny sahirana, fa tsika no manao fikambanana hanampy an'izany. Mahereza daholo ny tompony ombantsika. Dia raha pitso mioneto indray tsika. Halleluia, amen. Mahereza daholo ary.